dia mbola amin'ny fifaliana mandrakariva no fanana miaraka amintsika indray amin'izao fotoana foy izao zay andraisantsika ny teny fampahirezana fa amin'Andriamanitra miaina ao anatin'ny vanim-potoana farantsika ary marina ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra ao amin'ny baiboly hoe miaratsy izao fiainana izao trangana korotana vetsaverona ary tsy vitan'izany fa niloza maro isan-karazany izay mamely avelan'Andriamanitra hitranga ary ny anton'ireny dia fampieritreretan'Andriamanitra nefa tsy mijery fotsiny amin'izao Andriamanitra fa manana ny lamina tia miapetraka mba ho fampahirezana ny olona ary inona no tanjona an-kendren'Andriamanitra ny ahatsara ny fiainan'ny olona amin'izao androm-pahavelomana izao sy ny ahafahany manomana ihany koa fiainany mandrakizay fa ny zavatra ety amin'ity zao tontolo izao ity tsy maharitra nefa tian'Andriamanitra andeha ho amin'ny famarinana mandrakariva mandritra ny tombon'andro mpahavelomana izay andalovana ity dia misy ny toromarika apetrak'Andriamanitra mandrakariva mba hanemon'Andriamanitra ny voninahiny ahatanteraka n'ilay teny izay fa miveriberina amintsika mandrakariva hoe mandafo manodidina azy ary voninahitra eo foana mialohan'ny andraisantsika ny tenin'Andriamanitra dia vavatsika. Jehovah Andriamanitra ray misaotra ny mandrakariva izahay satria na dia eo anatrehan'ny zavatra mahakivy azy dia fantatray fa tsy manary ianao miditra tsehatra mandrakariva mba hitondra vahaolana ary dia anakanteraka ny teninao ianao hoe ho ataonao hafa mihitsy no hitondranao ny marina sy ny meloka ary vanim-potoana ny fitsarana ihany koa raha ny tenin'Andriamanitra izay niraisinay satria ataonao hafa izay tena manompo anao sy ny tsy manompo anao tsy hitovy toko sy mino izay fa ny fotoana foy izay rahana eto dia hitondra fampahirezana ao anay eo amin'ny andraikitra izay tananay hatramin'ny lehibe indrindra ka hatramin'ny kely indrindra fanainao masina anaoka hiasa mba ho tsapanay tsy raharay avy tompo fa tsy mandahona mahafoy anay ianao dia mitenena indray Jehovah fa mino mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy, amen. Fa alamiaravantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fitanan'ny tompo amintsika mandrakariva. Tamin'ny farantsika dia somary niresaka kely ny amin'ny tantaran'ny zanak'Israely izay tany am-piandohana dia nitambatra nangataka mpanjaka ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana izany ary raha ny marina moa dia tsy sitraka Jehovah mihitsy ny anana ny zanak'Israely na ny olom-bofidiny mpanjaka fa nijaintilisa nefa tamin'izany vanim-potoana izany dia nisy mpanjaka nife azy noho tsy fahalalany ny lalàna sy ny didin'Andriamanitra nahitan'izay ny lolon'ny Israely dia nangataka tamin'ny Samuela hoe mba hanendram-panjaka izay tahaka ny fanaon'ny firenen-kafa nitaraina tamin'i Jehovah Samuela ary Jehovah namaly azy tamin'izany vanim-potoana izany. Ekeo ihany ozy ny sitrapon'ny olona fa tsy ianao ny laviny amin'izany fa zany laviny tsy hanjaka aminy kanefa ambarao amin'ny zanak'Israely izay mety ho toetra ny mpanjaka hitantana azy tsy midika akory izany raha ny teny izay nomenan'ny Samuel fa ho ratsy mandrakariva ny mpanjaka izay hitantana ny firenena. Sitrapon'ny olona ny te hanana mpanjaka tsy afaka nitantana ny zanak'Israely teo aloha tsony Jehovah fa vokatry ny fitiavany sy ny famindram-pony dia nipetraka tatoriana nanitsy ny dia ny zanak'Israely kanefa na izany na tsy izany ny ekeny Jehovah ny sitrapon'ny olona
nanendrim-panjaka ny olona tamin'izay fa ny mpanjaka zay tafapetraka de tsy mpanjaka tonga ho azy am'izao fa avy am' Jehova ny mpanjaka zay mipetraka rehetra na de zay ara ny sitrapon'ny olona araka ny namparatsika hoe tsy voatery ratsy mandrakariva ny mpanjaka zay mipetraka matetika eo amin'ny tantaran'ny firenena arakaraka ny toetra n'lay vahoaka ny mpanjaka apetrak'Andriamanitra hitondra azy raha mandeha mahitsy le vahoaka matahotra ny Jehova le vahoaka mpanjaka endry no apetrak'Andriamanitra hitantana azy io raha ohatra mihodina le vahoaka manao ratsy le vahoaka tsy matahotra n'Andriamanitra le vahoaka de mpanjaka adala mapetraka Jehova io mba ho fananarana le zanak'Israely ka hatanteraka ny fampilazana rehetra napetrany tamin'ny Samuela hoe ambarao amin'ny zanak'Israely zay mety toetra ny mpanjaka zay hitantanany tsy hitondra soa azy kanefa miaino anatin'ny vanim-potoana farany tsika osy ary zao vanim-potoana farany zao de tsy ahitana fiadanam-po ohatran'ny korotana mandrakariva no hita avetsy averoa ary matetika ny zavatra miatra eo amin'ny firenena de le toe-panahy ananany zay mety ho tompona andraikitra no ahitanany vahoaka na le tompona andraikitra matahotra n'Andriamanitra na tompona andraikitra zay anangokarena fotsiny ary araky ny resantsika hoe arakaraka ny toetra ny olona ny mpanjaka zay apetraka kanefa ny mpanjaka koa raha tafapetraka de misy lalàna zay ara-tsoratra masina mipetraka mba ahafahany maharitra eo amin'ny fitantanana ny firenena fomba n'Andriamanitra mihitsy eo amin'ny tantaran'ny Baiboly no mifidy tompona andraikitra rehetra ary io tsy mipetraka fotsiny hoe eo amin'ny sehatra ranofa eo amin'ny sehatra fitantanana eo amin'ny sehatra politika manendry mpitarika mandrakariva fa na eo amin'ny sehatra ra-panahary de fomba n'Andriamanitra mihitsy no manendry olona tompona andraikitra mba hitantany vahoakany ao amin'ny bokin'ny Obolana manamarina izao teny zao ny toe-javatra misy na iodika vitsika na iodika vanana rehefa misy vondron'olona ka natanteraka asa tsy maintsy misy mpitarika fa tsy mandehandeha fotsiny ho am'izao eo fa tonga de mitranga ny korotana Obolana toko 1:10 de nandiny fa 3:24 zao ny voasoratra hoe zay mandehandeha manaratsy ozy de manambara ny hevitra fenina fa ny olona mahatoky tsy mba te lazalaza raha tsy misy mpitondra de rava ny firenena fa andro fa izay raha maro ny mpanolosaina tsy maintsy hita taratra eo amin'ny fiainana na amin'ny sehatra ranofa na amin'ny sehatra ra-panahy ny famarinana ny teny eo zay mandehandeha manaratsy de manambara ny hevitra fenina misy foana zany ny olona zay maminga ary de tsy takona fiainana zany am'izao vanim-potoana zao ary mila tsy ahita ny marina intsony ny olona lasa mivalaketraka manoloana ny vaovao maro isan-karazany sy ny teny fanaratsiana vetsy averoa tsy fantatra tsony izany manamy marina fa lalàn'ny soratra masina fotsiny de tsotra raha misy mandehandeha manaratsy de manambara ny hevitra fenina zany hoe ny olona mpanaratsy le toetrany ihany no avoakany io manendrikendriky olona manaratsy olona manasokety olona mamingavinga olona milaza teny lainga de rehefa tena jerevana ny soratra masina reny zavatra ambarany reny toetra n'le olona mpanaratsy reny ary eo ny tena tokony ho tandreman'ny olona kanefa ny olona matoky ozy tsy mba te lazalaza tsy miditra antsehatra eo anoloany ny faratsiana takan'izany ny olona mahatoky ny olon-kendry ary tokony hahay isafidy sy mamantatra tsara ny olona manoloana ny toetra takan'izany
satria na ny tompona andraikitra zay misy am'izao vanim-potoana zao hitatsika ny manakaja ny olona ambony ny olona manana andraikitra goavana ny olona manana fahefana de ohatrany mifanebaka fotsiny zay ny zavatra hita ary zany moa tsy zavatra mataitra ho an'ny olona zay miaraka amin'Andriamanitra fa Jesosy Kristy efa nilazany zany any amin'ny Mateo 4:4 raha nilaza izy ny famantarana hitranga mialohan'ny fiaviana hoe izy firenena hitsangana mialy firenena izy fanjakana hitsangany amely fanjakana isy ady ao anaty eo ary tsy vitan'izay ihany inona no mahatonga an'izany ozy de noho ny abeany tsy fankataovan-dalàna ozy de may mangatsika ny fankatiavany maro ka rehefa tsy eo le fitiavana de ny zavatra mitranga de tsy maintsy mifanebaka tsy maintsy mifanaratsy kanefa raha vao misy an'izay fanaratsian'izay anisan'ny toetra anankiray tokony raisitsika na eo amin'ny sehatra ara-panahy na amin'ny sehatra ara-nofo zay le hoe mizaha toetra le zavatra hitatsika retsika fomba filazan'ny soratra masina azy moa de hoe mizaha toetra ny fanahy eo anatrehan'izay rehetrarehetra zay mazava be ny ambaran'ny bokin'ny obolana 2:7 zay mandehandeha manaratsy ozy de manambara ny hevitra fenina raha vao misy zany olona tsy matsindry fa ny zavatra ataony de manaratsy ny hafa mandrakariva manasoketa ny hafa mandrakariva manenjika ny hafa mandrakariva de iny zavatra ataon'iny toetra n'iny raha tsy mitandrina de hotafiditra ao anatin'ny kizo ny olona manoloana ny fisafidianana ny olona zay fatra mpandendeha manaratsy fatra mpanenjika fatra mpanaratsy fa ny olona mahatokozy tsy mba tia lazalaza zany hoe tsy de miteny izy toy izany foana ny azany ary eo no hisafidianana hoe ny olona zay tokony hitantana ny 4:7 na de eo raha zay zavatra manahirana mitranga eo amin'ny fiainana zao na eo amin'ny fitantanana ny firenena na eo amin'ny fitantanana ara-panahy de fomba n'Andriamanitra mandrakariva no manendry mpitondra mba hampilamina ny fiainan'ny olona mba hampirindra ny asa zay tanterahana eo amin'ny sehatra ara-nofa sy eo amin'ny sehatra ara-panahy ary zay no hamarininy 4:7 hoe raha tsy misy mpitondra de ravan'ny firenena fa andro fa izay ozy raha maro ny mpanolo-tsaina tsy vitan'izay hoe manendry olona fotsiny Andriamanitra mba hampilamina ny rarana amin'ny sehatra ara-nofo na amin'ny sehatra ara-panahy fa tsy mahavita tena rery fotsiny keo le tompona andraikitra zay ny fidian'Andriamanitra fa tsy maintsy misy mpanolo-tsaina miaraka aminy tsy mahavita tena rery izy tsy maintsy miantso mpiara-miasa aminy izy ary zay mpiara-miasa amin'izay de hanolo-tsaina azy mba hampiravina ny olana rehetra mba hampilamina ny fomba fitantanana ary misy fifandraisany ny 7:7 sy fa 4:7 io atria Andriamanitra de mahafantatra mihitsy ny olona raha vao tsy misy mpitarika de korotana ny zavatra misy ary zay ny antony mpitondra tany am-piandohana ozy tsika Jehova no nitantana ny zanak'Israely kanefa de zao araka ny tenin'i Jehova hoe ny tamin'ny Samuel ekeo ihany ny sitrapon'ny olona ozy fa tsy ianao ny laviny amin'izany fa zany laviny tsy anjaka aminy de zay ny mahatonga amin'izao vanim-potoana zao amitarana ka mifandimby na teo amin'ny zanak'Israely ary ny fisian'ny mpanjaka kanefa na misy ary mpanjaka miditra antsehatra foana Jehova vokatry ny alahelo ny olona manendry ny olona zay apetraka araka ny resahantsika hoe arakaraka ny toetran'le olona ratsy le olona de tompona andraikitra tsy mifatitrovana napetraka Andriamanitra mba ho famaizana sy fananarina ny olona matahotra n'Andriamanitra le olona ain'Andriamanitra ny mametraka tena tompona andraikitra matahotra n'Andriamanitra mba hiadana ny firenena na hiadanany eo amin'ny sehatra ara-panahy ary hitantsika taratra zany ho antsika kristianina zay manaraka tsara ny baiboly fa nisy tao tena mpanjaka
tena atalatala ny vadika todoa ohatra fotsiny ry Jeroboama teo amin'ny zanak'Israely firofiro ra mpanjaka tsy nanaraka ny lalina zay napetrak'Andriamanitra taminy fa lasa nanompo tsampy, lasa nitady ny ho azy, lasa nampahorony vahoaka fa takandry Josia, takandry Ezekia anisan'ny mpanjaka niavaka zay namerina ny zanak'Israely amloniny nandeha tamin'ny fahamarinana mba hiedana n'le vahoaka ary zany rehetrarehetra zany avy amin'Andriamanitra daholo na inona zany zavatra eritreretin'ny olona tsy misy mpitantana tafapetraka hitantana firenena na hitantana eo amin'ny sehatra ara-panahy raha tsy napetrak'Andriamanitra fa hitataratra eo amin'izay mpanjaka nipetrak'izay zay mety ho toe-panahin'ny firenena na ny olo-peheziny avokoa ka tsara ho saintsaintsika ny 17 mitodika amintsika zay entina mitodika amintsika vahoaka, mitodika amintsika mpivavaka manao an'le toetra ny olona mpitantana mandehandeha manaratsy ve de ozy lazaina manambara ny hevitra fiainana ke zany toetra n'le olona ihany io tatatatany avetsy averoa io manendrika endrik'olona izay fomba anendrika endrehan'ny olona zay anaratsin'ny olona zay fanaony zay fa raha olo-kendry izy raha olona matoka izy tsy miditra am'izany na de aratsina azy satria tsika teto nahita raha iazona ny mariny ianao tsy maintsyenjehana no famarinany hitatsika ny tantarany Daniel tsy mazaka mihitsy ny mpiara-miasa aminy tamin'izany vanim-potoana zany manoloana ny fahitsina sy ny famarinana ny tazomin'ny Daniel fa nenjehany tsy namelany raha tsy tonga tany any davaka ny leona kanefa teo ny sotomantsika lesona hoe misy farany daholo angeny zavatra rehetra satria natsipy tao andavaka ny leony Daniel mety faly ireo namany reo tamin'izany vanim-potoana zany hoe tena tsy tafavoaka tsony maty eo fa atsika am'izay ny laka kanefa de misy anjely anakombona ny vavan'ny leona tao tonga ny mpanjaka tamin'izany vanim-potoana zany satria tiany Daniel ary fantany finoany Daniel tonga teo andavaka ny leoany nanontany mbola velonao ihany ve ianao ry Daniel nzay reny feo amin'ny Daniel niakatra vao andavaka ny leona zay efa natapina vatobe teo ambavany hoe tena mbola velona teo any ary-mpanjaka satria nandeha nahitsy olona matahotra an'Andriamanitra fala ny mpanjaka navoaka tao Daniel na inona teo zavatra mitranka ny olona mandeha amin'ny marina mety ny fieritreretan'ny olona sy ny fanaratsiny hoe tena ao andavaka tsy tafavoaka tsony fa misy anjelin'Andriamanitra manakombona mivavany leoany eo mivoaka velona ho izy fa reo mpanaratsy araka ny voasoratra ny obolana 2:17 mandehandeha manaratsy manambarany hevitra na fiainana raha ny bokyny Daniel tezitra ny mpanjaka tamin'izany vanim-potoana zany ka natsona reo olona zay nanaratsy any Daniel reo ndray natsipy tao andavaka ny leona fa mbola tsy nipaka tany amin'ny vody lavaka de efa tapatapaka ny taolany ary izy mba ny mpianakaviany sy ny ankohoniny rehetra mitondra faisana avokoa ary eo ny tena tokony hotandremana raha tafapetraka eo amin'ny toeran'le mpanaratsy tsy le olona manaratsy fotsy no hitaty ny vokany vitaty ny vokany hatramin'ny ankohonany sy ny fianakaviany sy ny taranaka fara mandimbony zany ny olona zany tsy ho afabela amin'ny tondromolotra tsy ho afabela amin'ny famaizana ataon'Andriamanitra tsy tokony ho toitena zany fa tokony mitsinjo ihany keo manodidina mitsinjo ny vady aman-janaka mitsinjo ny hafa raha misy mpitondra raha ny 17 raha tsy misy mpitondra rava ny firenena mba ampilamina avy amin'Andriamanitra zany fa andro fa izay kosa ozy raha maro mpanolotsaina zany hoe tsy maintsy misy mpanolotsaina ihany keo fa tsy mahavita tena irery ny mpitantana na eo misehatra raha nofinao misehatra ra-pana fa endrehana zany avy amin'Andriamanitra zany ary teo indrindra no mijerevantsika izay mety ho tokony toetra ny mpanjaka tamin'izany vanim-potoana zany satria ny zanak'Israely ozy tsika dia tany am-piandohany tokana ny mpanjakany tao amin'ny zanak'Israely tsy nisy mpanjaka anankaroa zany kanefa ny alanen'Andriamanitra ary avy amin'Andriamanitra mihitsy na tonga ny mpanjaka na de sitrapon'ny olona ary
nisy ny mpanjaka tany fataka ny fanao ny firenekafa no fidina Saoly vofetra ny vanim-potoana ny tantanany ny mbiasany Davida zanany vofetra ny vanim-potoana ny tantanany ny dimbiasany Solomona ary fantatritsika ny laza ny fahendrena ny arena nananany Solomona kanefa tao anatin'ny fahanterany efa kaikikaiky hijanona eo amin'ny fitantanana ny firenena izy dia nivadika tontolo Solomona lasa nanompo sampy Solomona nanambady arivo Solomona nampitondra faizana mihitsy ny zanak'Israely Solomona ary teo natongavany tenin'i Jehova fa tsy maintsy ho rava ny fitantanana ny zanak'Israely ary anendro olo-kafa Jehova zay findohan'ny faravan'ny firaisan'ny zanak'Israely dia nizara roa ny zanak'Israely tamin'izany dia nisy le atao hoe firenen'ny Israely ny tantanan'ny Jeroboam ary ny firenen'ny Joda zay ny tantanan'ny Rehoboam Rehoboam ny tokony andimby any Solomona ary raha ny tokony ho izy tsy tokony hisarasaraka le zanak'Israely fa vokatra le toetra ny Rehoboam zanany satria araka ny resantsika hoe matota fapetraka teo koa Rehoboam avy amin'ny Jehova fa tsy hoe zay olona apetraka Jehova dia tsara avokoa fa miankina amin'ilay toepana ananan'ny olona ny mpanjaka zay fidiany Jehova kanefa dia le freriano no nentiny Rehoboam nipetraka ny tantana fitondrana ary teo anatrehan'izay dia zao nitady mpanolo-tsaina Rehoboam zay fanjerevantsika te ary eo ny tena tokony mitandremana ny fahaizana ny safidy ny mpanolo-tsaina zay hiara iasa satria tsy vitan'olon-drery ny fitantanana ny firenena fa tsy maintsy mitady mpanolo-tsaina izy ary tamin'izany vanim-potoana izany dia tohatra ny misy fahendrena Rehoboam satria nanantona ny zokiolona tamin'izany vanim-potoana izany izy nanontany ny amin'ny tokony hitantanana ny firenena eo amin'ny andininy fa inona ary Rehoboam ozy naka hevitra tamin'ny zokiolona zay nitoetra teo anatrehan'ny Solomona rainy fony fahavelony ka nanao hoe ahoana ny hevitra omena reo avalon'ny vahoaka dia hoy ireo taminy raha mety ho mpanompo ny vahoaka ianao izao ka nompo azy sy ianao teny moraniny dia ho mpanomponao mandrakizay izy io toetra tsara tokony anana ny tompona andraikitra rehetra ny amin'ny sehatra ara-panana amin'ny sehatra ara-nofo tsy tompona andraikitra indraindraina tsy tompona andraikitra hotompoina fa tompona andraikitra anompo ny vahoaka na amin'ny sehatra ara-panana amin'ny sehatra ara-nofo matetika ny toe-javatra mitanga dia mifanohatra amin'izay ny olona ambony mipetraka hitantana andraindrianina tompony mampitondra faisana ny vahoaka fa tsy manaraka an'izay tenin'ny zokiolona zay ary reto tenin'ny zokiolona zay amin'ny zokiolona azy olona manam-pahendrena mahafantatra ny lalàn'Andriamanitra dia nanoro hevitra tsara any Rehoboam mbola tsy nisaraka ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana izany raha mety ho mpanompo ny vahoaka ianao ka hanompo azy sy ianao teny moraniny dia ho mpanomponao mandrakizay io ihany ny lalana amin'ny vanim-potoana mitsinjo ny olona ny tompona andraikitra anankiray na inona mety atao ho fanaratsiana n'izany olona zany dia zao tafatoetra mandritra ny vanim-potoana maro eo amin'ny fitantanana na eo amin'ny sehatra ara-nofo na amin'ny sehatra ara-pana zany olona zany kanefa manana zo satria izy no hitantana ny firenena hoe tena misaintsaina mandinika tsara ny amin'izay mety ho mpanolo-tsaina hoe keniteny tsy nijanonatra eo ihany efa izy andiny fahavalo ka hatrany faha 1 dia toizantsika nefa ozy ny laviny Rehoboam ny hevitra nomen'ireo zokiolona azy dia naka hevitra tamin'ny tovolaza ray nihira taminy izy sady efa nitoetra teo anatreny izy ka nanao taminy hoe ahoana kosa no mba hevitra omenareo avalontsika ny vahoaka ozy zay efa niteny tamiko hoe amaivany ny zioga zay nataondrainao ary reo tovolaha ndray nihira taminy ozy nanao taminy hoe zao no lazao amin'ny vahoaka zay niteny taminao hoe rainao nampitondra zioga mavesatra nefa ity kosa mby aminao ka mba amaivano aminay zany zao no lazao aminy ozy ny akekeliko dia lehibe no ny valahy ndraiko ko raha nampitondra zioga mavesatra anao ndraiko zao kosa dia maika anampy ny zioga hoentinareo kotopinona maizany ndraiky anareo
fa maingoka fikapohana kosa no hamaizako anareo. De raha toy izantsika eo amin'ny 120 ka hatramin'ny 150 jereo fa ngety fifarany satria tsy niain'ny feo an'ilay zokiolona i Rehoboama, ary Jeroboama sy ny vahoaka rehetra ozy nankany amin'ny Rehoboama tamin'ny andro fahatelo, araka ilay lazain'ny mpanjaka hoe makanesa ty amiko indray amin'ny andro fahatelo, ary ny mpanjaka nanao teny mafy tamin'ny olona fa nandany saina nomen'ireo zokiolona azy izy, ka ny teny taminy araka ny hevitra nomen'ireo tovolahy hoe ny raiko dia nampitondra zioga mavesatra anareo, fa zao kosa maika hanampy ny zioga hoentinareo, kotopiny no hamaizany raiko anareo, fa maingoka fikapohana kosa no hamaizako anareo, zany hoe hanapatra ny fahefany indray Rehoboama eto. Tsy niainy ny feon'ny zokiolona, ary zay le hevitry ny mpanolotsaina tonga tamin'ny Rehoboama, mpanolotsaina tanora, mpanolotsaina mietraketraka, mpanolotsaina te ampiseho ny fahefana zay ananany, mpanolotsaina te hibaiko, mpanolotsaina te hotompona. De tsy niainy mihitsy izy ny feon'ny zokiolona, ary teo anatrehan'izay ny zavatra mitranga. Ny 5 sy ny manaraka ko de tsy niain'ny olona ny mpanjaka fa avy tamin'i Jehovah zany zavatra zany, na hatanteraka ny teniny izay nampilazaina ny Aya Silony tamin'i Jeroboama zanaky Nebata no nitany Israely rehetra ozy fa tsy niaino azy ny mpanjaka. De namaly ny mpanjaka ny vahoaka na hoe inona moa no anjaranay amin'ny Davida, tsy manana lova mitaranaka Jese izahay, sa me mody any an-tany avy ry Israely. Ary ankehitriny tandremo mitaranaka ry Davida, de samy nodo any an-tany avy ny Israely, fa ny zanak'Israely zay nonona tany an-tanàna ny Joda ihany no nanjaka any Rehoboama. De tohizatsika ihany hatramin'ny 20 ary de naniraka ny Adorama komandany mpanofa mipona Rehoboama mpanjaka, nefa ny Israely rehetra nitora-bato azy ka maty. De niezaka faingana nakeo amin'ny kalesiny Rehoboama mpanjaka nidositra ho an'i Jerosalema, ka de niodina tamin'ny taranaka Davida ny Israely mandrakandroany. Ary rehefa reny Israely rehetra fa efa tavaveriny ray Jeroboama, de naniraka naka azy ao amin'ny fivoriana izy, ka nampanjaka azy tamin'ny Israely rehetra, ka de tsy nisy nanaraka ny taranaka Davida fa tsy ny firenen'ny Joda ihany teo natonga ny zanak'Israely ny sarakarony, satria tsy nanaiky ny teny ny mpanolotsaina zokiolona i Rehoboama, fa raha nanaiky izy tsy nizara roa ny zanak'Israely, fa saingy amin'ny Andriamanitra mahafantatra ny zavatra hitranga aminy. Tsy nitoetra ny Rehoboama de fa nilazain'ny Jehovah teny melo izara roa fanjakan'ny Israely, vokatra ny toetra ny Rehoboama, satria tsy nanaiky hanompo ny vahoaka izy, fa raha nanaiky nanompo ny vahoaka izy araka ny teniny ny zokiolona, de ny zavatra mitranga hanompo ho mpanomponao mandrakizay ozy, manompo ny vahoaka de lasa mpanompo mandrakizay ny vahoaka, tafatoetra eo amin'ny seza fiandrianany. Ary io anisan'ny zavatra anankiray mahatafatoetra ny tompona andraikitra anankiray ninonina fanaratsiana azy, raha mbola manompo ny vahoaka izy de tafatoetra mandrakariva, ary ny toetra n'izany tompona andraikitra zany de fanaraka tsara amin'ny abolana 120 zay efa nivakitsika. De ny 17 zay mandehandeha manaratsy de manambara ny hevitra fenina fa ny olona mahatoky tsy mba tia lazalaza raha tsy misy mpitondra rava ny firenena, fa andro fahizay ozy raha maro mpanolotsaina manaiky ho mpanompo ny vahoaka, tafatoetra kanefa mahay misafidy ihany keo ny mpanolotsaina zay hiaraka amin'ny Rehoboama teto, nisafidy ny mpanolotsaina tanora fanahy tsy nandinika tsara, zoany mihitsy no manatatra ny feon'ny olona rehetra, fa no mandray fanapahan-kevitra eo anatrehan'izay iza ny tokony ho henoko. Ary eo no tena sarotra amin'izao vanim-potoana zao, ny mamantatra ny mpanolotsaina endry, fa io misy taridalana ny 120 raha mpanolotsaina efa tena mpandehandeha manaratsy no alaina mitondra faisana ny firenena, fa ny tokony olona mahatoky tsy mba tia lazalaza. Ary zay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra hoe raha tsy misy mpitondra rava ny firenena, fa andro fahizay raha maro ny mpanolotsaina, miankina ny mpanolotsaina zay mety ho fiadanana
na fiokorotana ny firenena anankiray, zany hoe misy fahendrena takina ananan'le mpitantanao. Tsy vitany samyrery io araky nyresantsika tany am-piandohana. Fomba an'Andriamanitra no manendry olona hitantana, kanefa tsy mahavita tena irery io. Ny eo misehatra fitantanana firenena, ny eo misehatra fitantanana ara-panahy, fa tsy maintsy mitady mpiara-miasa amin'izy. Ahoana ary ny fomba afantarana an'izay le hoe mpanolotsaina tena ankasitrahan'Andriamanitra zay, mba hiadana an'le vahoaka, mba ampilamina sy ampirindra tanteraka ny olo-behezina. De mijerevantsika ny manaraka, satria Andriamanitra de manolotsaina antsika mandrakariva, ary eo anatrehan'izany no izahantsika toetra hoe makaiza ny lalantsika amin'izao vanim-potoana zao, fa mahatoky nefa ny tenin'Andriamanitra, mizotra makany amin'ny fananganana ny efa rava, araka ny hitantsika ny amin'ny bokin'ny Zakaria zay efa nazavaintsika. Tsy tongatonga ho azy ny toe-javatra misy amin'izao vanim-potoana zao, fa raha vo anangana ny efa rava, tsy maintsy misy foana ny mandendemana ratsy, ary ny olona mandendemana ratsy manambara ny hevitra fenina, ary zay ny tokony hampisokatra masotsika isambatan'olona manoloana ny toe-javatra mitranga, mizaha-toetra manahoana no tompony andraikitra zay milaza azy fa tena mahavita azy eo amin'ny fitantanana, manahoana sao de olona mandendemana ratsy, ary raha izany no apetraka hofidiana. Inona ny zavatra mety hitranga? Hitondra fahaisana ihany ange ny olo-behezina rehefa avy eo, hitondra fahaisana ihany, kanefa nenina tsy eo aloha ananatra ozy fa aoriana andatsa, ary zay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra tonga amintsika mba hisaintsaina antsika tsara, satria ny mpanolotsaina lehibe indrindra ho an'ny olona rehetra na ny tompony andraikitra na ny isam-batan'olona, tsy misy afa-tsy ny tenin'Andriamanitra. De aleo mandeha mahitsy amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra mba hiadana antsika. Voninahitro n'Andriamanitra rery ihany vavakisika. Sotranao Jehovah'Andriamanitra ray, satria mahafantatra ny toe-javatra misy ianao, ary tsy mahajery fotsiny fiokorotana sy ny fahorian'ny vahoaka, fa manoro lalana mandrakariva, manome tolo-kevitra mba hisaintsainanay sy andehananay manaraka ny sitraponao. Tokosy izay efa marina mandrakariva ny teninao, anade eo ary ny teny fikasana mahafinaritra nambaranao taminay eo mandafy manodidina voninahitra fony, tsy misaka an'izany ny zavatra mafy tsy maintsy andalova. Apetraka ao tany be dimy izahay, ary ny tanjona ankendrenao de mba ahafahanay migoka ny tsiro ny fandresena, de mametraka eo am-pelantananao ny fiainana isam-batan'olona, manatrika aty ny fianakaviana, ny fiangonana, ny firenena indrindra amin'izao vanim-potoana zao zay miatrika aty, tena miaina mihitsy ao anatin'ny lafora mirehatra afa, miaina mihitsy ao mitavaky ny leoany, kanefa raha nanao fahagagana any tamin'izany vanim-potoana zany, miaro ny satraka sy ny Sakary Abedinego, miaro ny Daniela, matoko sy mino izay fa hiaro ny ty Madagasikara ty ianao. De misaotra indrindra ray amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Manao veloma antsika amin'ny anaran'i Jesosy, manao ny fahasoavana sy ny fiadanana Tompo ho amintsika mandrakariva.